ranatinyady sarotra izy indray mono antsokio sy taraina koa fa tianao izy indray mono antsokio sy taraina koa fa tianao Sweet Carolina
Amina ni finuku katia tautra fayana ni juruku nawanatinya di sarutra Amina ni finuku katia tautra fayana ni juruku nawanatinya di sarutra miarabantsika izay groupe fiderana amin'izao fotoana izao hiaraka idera samy voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Androany dia ampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny loha-hevitra anankiray hoe andrava izay tsy azy Andriamanitra. Ninona zavatra tsy an'Andriamanitra ao anatin'ny fiainanao androany Andriamanitra raha omenao eo an-tanany izany dia andrava izy, hamotika izy ary asa izy. Fa zavatra iray aloha takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia izao hoe tena mino azy ve izaho sy anao. Manana finoana riavana, manana fanantenana, fa Andriamanitra rehefa miteny dia manefa izany araka ny habeny voninahiny sy ny fitiavana. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny fiderana dia andaontsika hivavaka ametraka ny zavatra rehetra ampelantanany Tompo. Hivavaka isika. Mame voninahitra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka faray masina. Mitsaoka anao izay ny amin'izao fotoana izao ary hideranao amin'ny alalan'ny firana. Fa sitraka ho indrindra izany ary sitraponao araka ny teny Davida hoe miderany Jehova amin'ny valizy sy ny lokanga, amin'ny amponga tapaka sy ny dia, amin'ny endrika maro samihafa. Ka dia tonga izao fotoana izao hideranay anao Andriamanitra rainay. Rehetra izay mpanomponao tonga malona ny seza fiandriananao dia enoza rehetra ataona eto, harengy ny mba tonga eny ho an'izay rehetra andrean'izao fotoana izao. Dia ny asan'ny devoly rehetra Jesosy aza vela isanana fahefana fa araka vononranao izay araka vonontanam-pitiavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mavonjy manandratako sy ametrako izany vavaka izany. Amen. Sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo, Jesosy eo. Sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo, Jesosy eo. Halleluja, 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 halleluja. Sy mankalaza ny anaranao Jesosy eo, Jesosy eo.
mankalaza ny anaranao Jesosio Jesosio Alleluia 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 Hosanna 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 Lidera Hosanna 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 Lidera Si mankalaza ny anaranao Jesosio Jesosio Si mankalaza ny anaranao Jesosio Jesosio Alleluia 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 Hosanna 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 Lidera Hosanna 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 Lidera Si mankalaza ny anaranao Jesosio Jesosio Si mankalaza ny anaranao Jesosio Jesosio Alleluia 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 Hosanna 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 Lidera Hosanna 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 Lidera Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika riavana tonga izao fotoana izao a mbola toizantsika ny fiderana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra feno satria ny tenin'Andriamanitra hoe lehibe Jehovah ka mendrika ny deraina mendrika nankalazay izy ndao antsika nandratra azy any amin'ny avo fa mendrika ho deraina tokoa Jesosy koa fantotsara ianao dia andao antsika hiara-nandratra amin'ny Jesosy any amin'ny avo asan-drato izy fa tsara sady mpanao tsara Mendrika ny dera sy mihaja Sanatray ny tananay Jesosy Sandrantray ny tananay mba ho voninahitra Mendrika ny dera sy mihaja atao fitsapanao Sandrantray ny tananay mba ho voninahitra fa sarinao Sampanao magagatsao Sisi mitovy amina Sisi toanao fa sarinao magagatsao Sisi mitovy amina
Matoza sy ianao voalohan'izao dia mbola fitiavan'Andriamanitra. Tsy herinao, tsy hitanjakao matoza anao fa tena tanan'Andriamanitra miazona anao. Dia izaho sika mbola hitsoa hifantoka ao anatin'izany fanavavaka izany, hangataka ny fananatrehan'Andriamanitra ao anatin'ity ty hoe Santa Trina
Ao anatin'izany dia nangataka tamin'i Jesosy tsika mba hitondra antsika miaraka aminazy. Dia hitanao fa rehefa miaraka amin'i Jesosy ianao dia hafa mihitsy ny fiainanao. Tena hafa, hitanao fa misy fiovana dia manasanao raha mbola tsy nanao an'izany ianao, raha mbola tsy nanandrana an'izany ianao hoe miantso azy mino azy dia mametraka anazy ao amin'ny fiainanao dia manasanao hiantso anazy fa raha miantso azy ianao dia tonga izy. Dia ity hira anankiray ity ny teny hoe ny fiainako aloha, ny fiainako raha zamanokana dia ny fiainanao koa apetrao eo am-pelantanan'i Jesosy dia izy no ambany olana rehetrarehetra dia mino azy fa mahay ny zavatra rehetra izy. Jesosy minanao.
dia andehantsika mba hitanao satria tsy tanteraka maro ny tanatao tiany Jesosy ny talao amin'ny satria zanantsika. Jesosy tsy mba miakatra fa zay rehetra miantso anazy, zay rehetra mitalao aminy dia satria nintsika teo dia te hitalao, tena hitalao, tena hitalao Jesosy hoe tsy mety ny natao, ratsy ny natao, hitalao. Para que eu partisse.
rehefa nitalataony antren'andriamanitra tsika riavana tao anatin'ny finoana sy ny fanantenana ny fatokiana azy dia anao lalana vaovao Andriamanitra. Alokatra lalana vaovao eo anoloan'ny fiainanao indray Andriamanitra raha tena finao anatinao zany hoe finoana zany. Ao anatin'ny tirytitsika dia teny mihitsy hoe etianao tsapana izao dia hitsaokanao zahay. Etianao tiasika anay dia hitsaokanao zahay. Satria ianao fanilo, satria ianao fahagagana. Mitazona ny teny rehetra izay nafafinao ianao ary zany ny atao hoe mahizy ianao. Dia andao ataontsika izany iry zany. Fisoavan'Andriamanitra. Now
lehibe ny Andriamanitra ay. Lehibe aloha ny Andriamanitra ao. Raha lehibe ny Andriamanitra ao dia tenenay lehibe izy. Tsy misy maheno izy. Dia andao ataontsika izany izany a. Iarahantsika fiteran'Andriamanitra. Tenentsika itsenao ny trano any. Ho anay rehetra dia hidera mihitsy anandratra ny tompo a. Noho izany fahalembiazana izany. Ndao any. Tsika ihany havana fiderana tsara lehibe Jesosy tena tsara
satria ahitanao hery vaovao mihitsy zany hoe fiderana zany Jesosy miditra ao anatin'ny fonao a manome hery anao anatin'ny fiderana. Izy Jesosy hoe andeha izy hanamboatra fitoerana tsara ho anareo ka nandanitra any misy fiainana any. Ho an'izay mino ny anaran'i Jesosy dia ahitany Jesosy. Rehefa tonga ny fotoana fampiakarana dia ahitany Jesosy ianao. Ataontsika ianao zany fiderana zany. Raha mino an'izany ianao dia sandrato ny feonao. Ataontsika hira mafy an'izany. Ataontsika mifotsika manontolo hoe any an-danitra any, any le tena fiainana, any le tena fiainana. Dao ary. Jadi,
Dotsika faly falotsika e. Raha faly ianao dia za mbola te-hitarika anao hoe ndao hijanonao anatin'izany atmosfera am-pifaliana izany. Fotoana mety tapitra fa atao fiderana fiainanao. Atao fiderana fiainanao dia hotsapanao hoe feno fiadanana ianao. Manana fiadanam-po ianao satria lasa fiainanao zany fiderana zany. Dia toetra ao anatinao Jesosy dia namanao izy, namanao tsara indrindra izy, eny amin'izay alehanao eny izy dia manolontsaina anao dia mifaly ianao satria manana zany hoe namana tsy mivadika fa namana tena akaiky ny fo, mpanolontsaina, mpananatra, tondranao amin'ny marina rehetra, mahatonga anao voazina ao anatin'izany fiainana feno fahamasinana izany ahatonga anao hatratran'ilay fiainana mandrakizay satria izany mitandrontsika raha mbola eto amin'ity zao tontolo izao tsika. Dia ndaontsika hiondrika hivavaka hametraka ny fotoana rehetrarehetra to satria tsy hoe izay te hirahira eto dia vita eto dia samy manana ny fiainana fa te hampahery anao izay dia izay koa nefa nahazo hery tao anatin'izany hira fiderana izany dia ndaontsika tena hametraka ny fotoana rehetrarehetra to mba tena hoe hisy zavatra voaraintsika tsirairay avy teto raha teotsika androany tsy alamaina eto dia izay koa mety fanareo any tokantrano any na ray zavatra dia vavaka tsika. Jesosy mbola mitera sy mamefinahitra anao zay, misaotra anao zay fa misandratra teto ianao. Za mihitsy Jesosy fa voarainao fideranay ary tena manotofona teo anatrehanao tokoa zany Jesosy. Tsy nijerenao, tsy fantaterahanay na zay mety feo anay na ny fiezakezahanay fa tena fonay Jesosy tao anatin'izany, fonay miankohaka mijerevanao dia voninahitra anao, misandrata Jesosy any amin'ny avo indrindra ianao dia raiso ny fiderana, raiso ny fiankofa, raiso ny fankasitrahana izay nataonay teto androany. Mba tsy alamaina izay tsirairay avy reto Jesosy na izay apira na ny mpitendry na ny kirakira tany amin'ny lafiny ara-teknika indrindra moa Jesosy ireo olona izay mijery miara-dera taminay androany mba atsapa izany fifaliana izany ary tsy tena hoe tsisy arobaka ny ampelantananao Jesosy satria efa nentina teo ampelantananao zany Jesosy dia tena hitondra vokatra tsy fifaliana mondonserana fa tena fiainana feno fiadanana dia fifaliana tafatoetra mandrakizay ahafahanay tena mijoro ary miteny hoe fantatro izay inoko, fantatray izay inonay. Mety mandalo ady ny fiainanay isan'andro, mety tsy voakontrolenay zavatra misy fa zao fantatray Jesosy dia miaraka aminay ianao ary inona mitranga ao fiainanay dia hijoro poderanao zay, hijoro izay ho fantsina eo ampelantananao dia mba tena hoe tsy entam-pona entin'ny sentiment zay fa tena hoe anana fiainana feno firehetana ao anao eo ampiandrasana anao Jesosy dia mba tsisy horaraka izay na dia iray aza mandra-piavinao eny amin'ny raha alanitra dia mametraka tanteraka ny zavatra vita rehetrarehetra raiso voninahitra kasitrao zany Jesosy ary mba tsy handalo fotsiny izao fa tena hoe anamarika ny fiainanay nareo izay mijeranay any tokantrano dia ody zay Jesosy samy saraka samy anana ny fiainana tsirairay avy fa ny anangatahako aminao dia aza mahasaraka aminay fanamasina fa miraha aminay meteza ho namanay meteza ho akaiky ny fonay Jesosy mba tsisy fotoana atsiarovanay hoe zary za zany irery ve za zany fa mba tena atsapy izay amin'ny fotoana rehetra na mendrika izay na tsy mendrika eo ianao fanamasina taridalana eo amin'ny marina rehetra misaotra Jesosy dia mba ho tanteraka teto lay teninao hoe zao olona noforoniko izao dia anambara fiderana ho ahy mba tena fiderana manofona
dia misaotra antsika rehetrarehetra dia mino fa samy nahazo hery daholo tsika dia samy tahiny tompo daholo dia tahiny tompo daholo tahiny Jesosy Sezoniza takonana ny masoandronao Sezoniza rahonana ny fiainanao Ry rahalahy sy anabavy mpiray tanindrazana amiko maneran-tany. Avy ety Fransa ny tenako miarahaba anareo nahatratra soamantsara ny fitsingerenany nahazo antsika malagasy ny fahaleovantena. Isika rehetra dia samy mahafantatra fa firenena notahin'Andriamanitra Madagasikara. Tena manan-karena ny firenetsika, feno ny voninahitr'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra iarahantsika mahita koa dia ny abetsahany mahantra satria mahatratra 70 isan-jaton'ny malagasy no ao anaty fahasahiranana. Fotoana tsara hanaovana ny jeritodika momba ny fiainam-pirenena izao. Mankalaza ny faha-80 taona ny fahaleovantenantsika isika. Nahitantsika sove izay fandraisantsika an-tanana ny raharaham-pirenentsika izay. Nisy nahitana soa, saingy nahitana fahasahiranana ihany koa. Ny manam-pahaizana dia milaza fa tao anatin'izay 80 taona izay dia tsy nitsahatra ny hanahantra ny Madagasikara. Antony telo no tanisain'izy ireo na tonga izany zavatra izany. Tsy tanisa azy ireo eto ny tenako, fa ny tenin'Andriamanitra no tiako hampatsahivina antsika. Ozona ny fahantrana fa tsy fitahiana. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 20:20 dia ahitantsika fa ny fitahiana no tian'Andriamanitra omena ny fireneny ary izany ihany koa ny an'ny firenena rehetra. Ny tsy fanarahana ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny no mahatonga ny sakana amin'ny fitahiana izay tian'Andriamanitra omena ka mahatonga ny firenena hiara-ny ozona. Mahaleo tena ny firenetsika, kanefa dia mbola hita eto amin'ny firenetsika ny ozona manaraka izao, ny vahiny eo aminao, hisandratra ho ambony dia ambony no ianao, fa ianao kosa hietro ambany dia ambany. Izy hampisambotra anao, fa ianao kosa tsy hampisambotra azy. Izy ho lohany, fa ianao ho rambony. Izany dia novakena tao amin'ny Deutéronomie 20:20 ka ny 7:70 sy ny 7:40. Matoa izao ozona lazain'ny tenin'Andriamanitra izao no hitantsika niariary hatramin'izay ka hatramin'izao, dia satria tsy nanaraka ny didy sy lalàn'Andriamanitra izany ny firenena malagasy. Tsy fotoana tokony hanapahana ny hevitra ka hanarahana amin'izay ny didy sy lalàn'Andriamanitra ve izao? 80 taona izay no tsy nitsahara ny fahantrana. Samy te hahita ny firenetsika hiala amin'ny fahantrana isika mianakavy. Aok'izay ny fahantrana, aok'izay ny ozona. Ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no azahoana famelan-keloka, fanafahana sy tena fahaleovantena. Ny fialana amin'ny ratsy fanao ihany no ahafahan'ny firenetsika miala amin'ny ozona. Ny fanapahan-kevitra hanaraka ny didy sy lalàn'Andriamanitra ihany no fibebahana andrasan'Andriamanitra ahafahany manala ny ozona eo amin'ny firenetsika. Fibebahana amin'inona ary? Amaliko izany fantaniana izany dia mamela hamaky izao tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 20:20 manaraka izao. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masim-bava,
nampanadina amin'ny manao azy ho tsindry zavatra, na mpanao hatsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo imason'i Jehova izay rehetra manao izany rehetra, izany zavatra izany. Fahavetavetana arak'izany eo imasony ihany koa ny famadihana. Sitrapon'Andriamanitra ary tena kasitrahany ny fanajana ny ray aman-dreny sy ny olon-dehibe fa ny fifandraisana amin'ny maty na ny razana no tsy akasitrahany. Mazava dia mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitoro-teny 7:5-5. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy, fa adino ny fahatsoarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony mandrak'izay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Noho izany ary dia mila mibebaka ny amin'ny fanaontsika isika dia ny fifandraisana amin'ny maty izay ataontsika ao anatin'ny famadihana. Ny fibebahantsika no ahafahantsika miala amin'ny ozona mahazo ny firenena. Izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaonina 4:9-3. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana fanafahana amin'ny ozona rehetra. Satria tiantsika handroso izao firenentsika izao, satria tiantsika handray fitahiana ny malagasy rehetra. Anjarantsika kristianina zanak'Andriamanitra no mitory ny fibebahana hialana amin'ny ozona. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana fanafahana. Amin'ny alalan'ny rery ihany no ahazoantsika ny tena fahaleovantena ka handraisantsika fitahiana. Ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao firenentsika izao dia ny fiadanana, ny fandrosoana, ny fitahiana manana ambiampy, ny voninahitra. Azo antoka 100 isan-jato fa raha mitaona ny firenentsika amin'ny fibebahana isika dia marina sy mahatoky Andriamanitra ka hamela ny elontsika, hanasitrana ny tanintsika ary dia ho tanteraka amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. Notahian'Andriamanitra Madagasikara, feno ny voninahitr'Andriamanitra ny firenentsika. Ary izany dia nataony mba hahatonga antsika rehetra mianakavy ho fitahiana ny firenena rehetra. Mpanompon'Andriamanitra missionnaire malagasy aty Frantsa, Marcel Leonga, no manolotra anao ampitiavana izao teny izao. Andriamanitra raintsika ny hitahy antsika mianakavy. Sezoniza takunana ni masoandro nao, sezoniza raunana ni fiena.